manao ahoana le resaka tany Atsirabe, le tany tsara honenana ohatran'izay. Ny tany Atsirabe dia efa misy fandraisana ndraika nataon'ny mpitandro filaminana any atoerana. Mitafika sinjatara ny polisa dia efa nidina any ary efa misy hatramin'izao ny ankoatran'ny fisamborana moa dia tany ihany koa ireo tompon'andraikitra avy any Atsirabe nitafatafa sy nidinidinika tamin'ireo fantasika zany. Izy ny lalàna tanteraka ny zavatra tany. Tena hoe marina moa le zava-misy tany mongeral filazana tany misy le vehivavy kanefa kosa rehefa nadiadiana natao zany dia izay no nisehoan'ny olona misy famonona olona tany tamin'ny fomba feno habidiana dia rehefa natao ny fikarohana dia nisy olona ahihina ho navanana zay dia ireny no niara-ny fitsaram-bahoaka inona marina zany tena hoe nanao an'le action ny lalàna dia mamaritra lalangava fa raha mbola tonga ny fitsarana manamerika dia ahihina foana ny olona anankiray. raha ny vaovao enay ohatran'ny hoe voatazana tany amin'ny gendarme zany le olona reo navotsy gendarme. Marina le fitadiana tany gendarme kiaka hoe inona marina izy hoe samy vonon'olona somary olana version ampianaka telo lahy maty hoe telo vavy aloha makavy eo nefa ny hoe nisy namono rehefa natao ny exhumation fa ny fafito ny volana febroary dia nanao an'ilay exhumation kosa dia ny hoe tany an-toerana zaza tao ny dokotera. Ny zavatra tsy azo lavina kosa nefa dia tataka ny kibon'ilay vehivavy izy nefa tsy misy zaza rano constant ny dokotera dia eo zany no hoe raha ny filazana tany am-boalohany dia ny hoe ny tontony omby kanefa kosa ny conclusion ny dokotera tsy maninona avoaka zany dia ny hoe objet tranchant no nanatatahana ny kibony dia misy atrary akaiky ny feany ary zany misy tataka izany hoe misy suspicion ana famonon'olona zany ao anatin'ilay zay ny mahatonga ny fitsarana manao an'ny fanadiadiana mikaka hoe inona marina ny zava-misy. Somary olana kely fotsiny moa zany le telo lahy maty dia le telo vavy aloha no akatsika information zay ny entsonanareo vahoaka hanome vaovao ny fitsarana sy ny zandary na ny polisy na aty amin'ny administration ahafahana mitrandraka marina ny hoe inona ny zava-niseho tamin'ny fotoana io. Ny tontolon'ny omby marina izy hoe samy vonon'olona satria ny version amin'ny fianakaviana voalohany dia ny hoe tontolon'ny omby avy eo nefa ny hoe nisy namono rehefa natao ny exhumation tena tataka marina ilay kibo fa ny zavatra tsy azo lavina kosa dia ny hoe tsy nisy zaza tao zay. Ny taolomboly tadio matetika ny tsingeningenana ankizy mahafanina ny vaovao betsaka ihany koa izay mety misamboravara ao anaty tambazoro tserasera tsy hita intsony dia marina fa raha ny vaovao azo aloha mikasika n'ilay fandorana olona tany Atsirabe dia nosamboriny ilay vehivavy nanondraka lasanty sy nandoro ireo olona telo lahy tany amin'ny commune Tsaronenana Sahany Votry district ny Atsirabe faharoa. Efa ao anatin'ny famotorana azy mitandro ny filamenana amin'izao fotoana izao araka ny vaovao izay voa azo hatrany hatramin'ny omaly raha vavin'ilay vehivavy voalaza fa nisy namono izy ireo aloha raha ny vaovao akaiky ny famotorana kosa mandiso ny filaza fa bevoky ilay vehivavy maty tamin'ny fendohan'ity taona ity izay nahatonga an'izao antony nandoran'izy ireo ny ilay lehilahy izao. Raha ny fivoaran'ny vaovao momba azy telo lahy kosa indray izay niaran'ny fitsaram-bahoaka dia namony ainy ihany koa ilay lehilahy fahatelo mbola noezahana novonjena tamin'ny fotoana iny hatrany. Tsy mena milahatra ty nefisosona ihany koa ny ratsy raha izay nalaza azy filazan'ny tolo fahiny zany nefa raha ny ankehitriny dia maro tena maro izay anisan'ny hoe ratsy mipotra etsero izay zaza efa taona saika ho amidy avitry ny zandary lehilahy telo avy any Ambalavao tseny Paris voasambotra nangalatra zaza kely iray efa taona nokasaina atao varomaizina tany Bekily raha ny fampitam-baovao rehefa nahary loharam-baovao mikasika ity raharaha ity ny zandary dia nanao velam-pandrika ka voavontsy soma tsara ilay zaza fantatra fa efa tamin'ny taona 2022 no nangalarina ity zaza ity
avy amin'ny commune Binangoa fokotanina Andaoa Hanaky district Anambalavao no nangalana azy. Maraparanatsika ny tofomasony dia marany ity satria mbola betsaka moa no vaovao zay fampizaraina ary arahana fanadihadiana rehefa avy eo. Alatsinainy fiandohan'ny herinandro andro 5 amin'ny volana febroary taona 2024. Finaritra tompokolahy mankasitraka tompovavy amin'ny fiarahana amin'ity fandaharana be miray ity na hita toerany no anapitan-dranomasina any. Isamy manao mafandray antsika tsy amin'ny lafiny teknika manao tantsoroka ihany koa Thierry mifamiaraka eto zay mirahalahy tokora fahalamana na tolorana ny araba. Miaraba Breto miaraba ny zalahy Madagasikara fa tsy adino ianareo piaino zay efa manongira tsofina antipisin'ny onjam-peo tahaka itony. Raha ny vavao ifampiresahana eto petsapetsaka ihany na ny fitaterana na ny any ivelany ihany na ny toetra raha misy sy ny sisa zay hoe calme fotsiny. Febroary ny andro ny vanim-potoana ihany antsika zany amin'izao fotoana izao rehefa volana febroary dia volana isan'ny manamarika ny tantaram-pirenena io. Ary ny tantaram-pirenena tany amin'izany fotoana izany dia endrika tetezamita. Tetezamita tamin'izany fotoana izany dia nitondrana miaramila tamin'izany fotoana izany dia kolonely. Zay zany aloha ataontsika mifampidirana kely ihany amin'ny lafiny anankiray zany hoe nisy fiondalana lehibe teo amin'ny fandehan'ny tantaran'ny firenena tamin'izany fotoana izany 5,700 moa zany no resahana zany eo ry tokora fahalamana. Manintsika ny miresaka an'io. Tatoato zany dia misy hitantsika hoe zavatra miasakazaka be ihany. Amin'ny lafiny anankiray tsy maintsy amin'ny fotony dia amin'ny maso mijery mivelatra tsara dia ao anatin'ny saina mandinika ihany koa dia manao fakafaka no andraisana sy jerena ary kirakirana ny vaovao mitranga. Ny resantsika an'izany mantsy dia zao misy fanambarana tamin'ny omaly zany mandeha amin'ny tambazotra sosialy ataon'ny colonel Patrick. Talohan'io dia misy ihany koa ny fizarana vaovao zany zay ataon'ny mpiaradia aminy ihany koa mikasika ny diany Andry Rajoelina tatsy Eswatini zay niraisin'ny mpanjaka tany atoerana zany. Etsakilany ihany koa ny zavatra nitranga tetsy ministeran'ny atitany nisy fahamaizana zany nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo dia zany rehetrarehetra zany ataontsika hoe miseho misisy ao anatin'ny finjavatra ihany vesa satria ilay daty nisehony ihany koa fa 7 volana febroary zay tsingerina ihany koa an'ilay 7 febroary 2020 ka sa fifandrafinjavatra ihany ve andeha ary ataontsika hoe manomboka amin'izay fa nefa amin'ny fiainan'ny pirenena ndefa mahakasika ny lapofon'ny politika tsy zahatra kisendrasendry zany. Ny fanadihadiana lalina manodidina an'ireny zavatra ireny dia anaporofo sy anazavany sain'ny olona mikasika ny tena zava-misy marina. Fa iverenana ihany ilay zavatra mitranga tokora fahalamanana dia hoe misy chronologie des faits zany. Amin'ny hoe Andry Rajoelina miaona amin'ny mpanjaka tany Eswatini zany moa zany dia Swaziland teo aloha. Swaziland anaran'io firenena io taloha fa taty aoriana tany amin'ny taona faraparan'ny taona tany amin'ny 7 tany tanoany 7 tany no lasa Eswatini no anaran'ilay firenena kely ao anatin'ny Afrika Atsimo izy io. Raha manao tsy hany tantara fotsiny dia raha niala teto marika raha fahalamanana tamin'ny raharaha 7 no ny fanongalam-panjakana dia tany izy aloha voalohany. Mbola tsy mpanjaka izy tsy diso fa tany amin'ny firenena izy aloha zay vao lasa atao Afrika Atsimo zany hoe mifindra toerana fotsiny zany fa tany izy nandeha voalohany taorian'le niala teto fampatsivana fotsiny iny zany hoe tsy zava-baovolo zany raha hoe mikasika an'io Swaziland na Eswatini amin'ny Madagasikara rehefa nisy ataontsika hoe fiongana ny filoha tamin'izany teto Madagasikara no ny antony samihafa zany. Tsara ihany mampatsiahy an'le izy zany. Faharoa ataontsika parenthèse kely fotsiny ngamba mikasika ny Swaziland na Eswatini amin'izao fotoana izao dia hoe firenena kely io mpanjaka no mitondrany amin'izao fotoana izao ary firenena isan'ny tena be olona marary ny sida indrindra. Zany ambony dia ambony tany ataontsika hoe olona voan'ny sida ao amin'ny firenena io. Ny mpanjaka ny atoerana moa zany polygame izy zany hoe maro vady izy tsy tenentsika fa tena efa mihoatra ny ratsan-tanana roa mihitsy zany nisan'ny vadiny nisy tamin'ireo nefa nitsoka mihitsy moa sasany nisy namono tena
tsara ny ataontsika hoe espérance de vie na ny tapahavelomany any amin'izany Eswatini na Swaziland teo aloha zany a dia eo amin'ny 5 taona eo zany raha mihoatra amintsika mbola voantsika lavitra finintsika ty Madagasikara mba efa manodidina 9 taona eo raha ny tapahavelomana amin'ny ankapobeny fa ny endra roa atsasaky zany atsasany eo zany de izany hoe tsisy tokony hoe tsiritana akory zany Eswatini zany raha ohatra ka jerena tsy manamaivana zavatra amin'ny tragno tsika na zany naty zany am'le hoe nisy tany satria nisy serasera nataony tany atoerana aloha fa ninninona voalazan'le serasera teo a dia izy de nametraka tsara fa former présidente zany hoe filo teo aloha zany no nandraisany zareo ny Andra Joelina na de misy any ary tao anatin'le izy le hoe amerenana mitoy mo zany mitotoany Sadek any le ao anatin'le resana ao anatin'le hoe miverina tsisy raorao eto Madagasikara mbola resaka hafa iny amin'iny fa ataotsika hoe karazana savaranandro kely zany iny zavatra iny miresaka chronologie de fait mantsika hoe misy Andra Joelina mipotra misy colonel manao fanambarana dia miezaka mikaroka vaovao tsika miezaka ny karoka vaovao zany tsika hoe misy manaytaitra satria amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de fandresantsika mamerimberina foana tsika misy natao résistance au changement misy olona zay manao zay tsy ampahomby arendrika an'ity Madagasikara ty amin'ny fomba rehetra eo zany lizy ao zany le tena le hoe prédateur zany de inona moa filazana zany amin'ny teny malagasy de le hoe reo mpitsetitra reo mambanona ireo ny prédateur mety pandrarana vonona pandrara ivelany na hery avy any ivelany mety avady atatiny de tsy amela morano zany zay aloha izy io de tsy misy le scrupule tsy manana hantra mihitsy izy na miatra manainao na anao zay mpandranao zay ampandoalika anao amin'ny lafiny rehetra ny prédateur de sans scrupule izy vazaha tsy mamela anao mahazo ainy zany izy manao ny fomba rehetra zay amin'ny tenanao ary nisy teto tsy lavitra n'izany mahazo any relo hoe premy zay nanao mpimamba ny repirenena teto anisan'ny atao hoe prédateur zany reo ataontsika hoe mpanjanaka taloha zay nitsetsitra ny repirenena teto de tafiditra ao anatin'le vondrona atao hoe prédateur zany eo amin'le ataontsika hoe reo mambanona ozy izy ny fitenenana teo a zay manosonozona zay hoe anao zay aravanany gouvernement sy mba ahazona toerana de manao azy fomba rehetra ihany ko izy anosongozonana andrahonana anakorotanana amboly zavatra ao anatin'ny sain'ny olona de zay zany le zavatra misy hoe ny prédateur de tsy amelanao akainy zany ary tokony tsy anome hirika ao am'izany mbola verenantsika zay rehefa avy eo eo zany le izy hoe misy fandraisana sa tonga ho azy a rahatra fivantsony zavatra le misy Andra Joelina mipotra de misy fanambarana nataon'ilay colonel eo zany le misy an'le hoe sortie médiatique zay zany aloha izy a rehefa misy sortie médiatique de eo zany le zavatra tsy maintsy jerena milary tsy maintsy mijery amin'ny fotono mihitsy le izy ary tokony hafalamanana hoe fa ahoana tokoa ary ny amin'ny Andra Joelina aloha de tsy atao mahakaraky eo zavatra efa niainana tamin'ny amin'ny taona 2009 zany mikasika ny hoe fanambarana na zavatra atao zay ary satria eno ihany inge misy fivoriana amin'ny trano nge tsero ary manao antony aty fivoriana ampitaindavitra tony zany isy ny mpiaradia amin'ny eto toerana manao an'io ary voatsela faranisy fisamborana an'le tompony andraikitra teo aloha zay efa minisitra teo aloha niaraka tamina olo maromaro teo amin'ny 12 teo mitazonana nandritry ny fotoana nahatra efa misy 10 andro tanoany tamin'ny fanadihadiana zay natao de tsy lavitra an'izany satria nisy fikonokononana anao zavatra deto zany am'resaka hoe fanakorotanana ary mbola tsy lavitra an'izany matoa misy re ataontsika hoe perquisition zay miseho tatoato ary mbola isy mbola itoy raha araka loharanom-bavaontsika de tsy lavitra an'izany de rehefa mihaino an'le ataontsika hoe fanambaran'le colonel zany a dia ny zavatra ny tenenina aloha de tsy mamafa n'lay zavatra nataony a le nitranga tena pasapito miresaka fahamarinana ma tsisy sisy de mba tena mba niandro koa nisy fitoriana niandro koa zay mihitsy hoe niandry hoe inona ny fanazavana mikasika an'iny fa tsy niresaka momba an'iny izy aloha inona ny antony satria misy coup et blessure volontaire aloha na tiana na sy tiana tam'le nitranga tena na adiso na sy diso le olona teny dia mila matoky satria zay le fanavozana mila matoky ny fitsarana de mitondra ny raha ny fitsarana izy a dia miandro ny toyany fa tsy zay aloha nitranga fa tonga dia nanao fampiasa kiry ary nandratra olona
tsisy fanazavana zany avy amin'ny sanomba ny andry any aloha hoe inona fanazavana avy amina de hoe afa nisy resaka taloha mikasika an'izany no prétova zany hoe iverenana tsony zay tsika io de tafiditra ao anatin'ny hoe fanavaozana ny république refondation de la république rehefa amresaka république zany mitokona fahalamana de misy ny asin'ny république dia voaososy io teo de mila veriny am'lohany de io ny iverenana mbola colonel Pernasa moa le colonel mina fanambarana raha Pernasa izy de misy ny rafitry sanambaratonga manao an'izany hoe ny miaramila rehefa manao fanambarana de mahazo fakatoavana amin'ny lehibeany zay aloha zany lizy ka fantanina mipetraka zany ao anatin'izao tsika hoe fanavozana ny république zao raha hoe tena hoe républicaine mitafika de hoe misy vezesa tsisy raha tsisy zay a de tsy maintsy mipetraka ihany zany le fanamarihana ataon'ny tanora eny an-tanàna na ny ole manao loamboto tena tsy maintsy tsorona zany satria tsy maintsy misy a ny fahazoan-dalana rehefa nisy fanambarana ato satria sady tsy vita zany mampiasa sainam-pirenena izy ary manao fanamina miaramila de eo zany aloha tsy maintsy mipetraka zay nisy ve ny fahazaon-dalana tamin'ny lehibe mpife ny amin'ny zavatra nataony toreny rehefa tsy nisy izy hoe fa laza hoe any abitsoana sy miafina sy ny sisaka fanontaniana mipetraka ihany koa hoe misy ny zavatra tenenin'ny vavy fa misy koa zavatra tsy maintsy amarinina ny aminay satria mora ngeny milokalize ohatra ny hoe raha misy appel na zavatra ohatran'ireny aminatina hoe amina tambazotra amin'ny fifandraisan-davitra mbola tsy any tsika io zany amin'ny resaka hoe eto izy satreto zay aloha ny zavatra misy fa nitranga teo aloha tamin'ny tranga teo aloha dia misy zavatra ohatran'izao hoe nanao fanambarana toreny izy zay nanakihana mafy angia mamaravatomanga tamin'ny fotoanandro fa tao anatin'ny fanambarana zay nataony dia ménager izy le mpitondra teo aloha Andry Rajoelina tao anatin'ireny fotoana ireny ary Andry Rajoelina dia azo lazaina fa hoe tsy niditra front amin'le olona manana problème any Maurice amin'izao fotoana zao fa tao anatin'iny ary misy le hoe zay rehetrarehetra zay tao anatin'ny fanambarana zay nataony ty colonel ty tamin'ny fotoanandro dia ménager zany hoe tsy tena napiditra ny anatin'ilay resaka izy taminy zay zany aloha tsy maintsy anaovantsika fanamarihana zay de miandritsika moa zany notoyany fa raha ny fikaroam-baovao zay natao tamin'ny maly tao reny le fanambarana sy ny firesahana am'le hoe misy fikasana samy tsisy aloha le hoe didy fampisamborana miaingy any momba azy zay aloha zany afaka resantsika satria nanao ny fikaroam-baovao tsika ary source digne de foi mba tsy lazany officiel no milaza tsisy tsy misy fana didy fampisamorana mikasika an'ity colonel ty mandeha any fa maninona ary ny olona ary gaga dao le fa maninona ny tonga amin'ireny le hoe eny amin'ny réseaux sociaux izy manao fanambarana de misy dikany zany mety hoe izy ka zavia moa zany de davanao samoka tsisy faharoa ny amin'ny hoe miantso ny colonel voalohan'ny fanavozana izy ao anatin'ny fa hoe tsy afaka mifampiresaka very zareo fa tsy maintsy tety amin'ny réseaux sociaux aloha de rehefa nisafidy le ty amin'ny réseaux sociaux izy miantso ny PRRM dia misy lafin-javatra anankiray zany hoe te jouer victime ary ny gasy de morandairanyzay mihitsy hoe ny olon'ny fo asa le hoe no manosy atsika ve de morandairan'zay hoe nyo malagasy amin'ny ankapobeny a dia mirona kokoa any amin'ny victime rehefa hoe misy victime niny ohatry ny adino daholy tany tranga le fitsaram-baoaka tary sahamvotro zany a tany asondariny a de adino zany teo aloha fa le hoe tena fitsaram-baoaka tsy mety kosa aloha voararany lalàna resaka fitsaram-baoaka fa adino daholo ny akta nataon'ireny olona reny tao aloha de zay zany lizy a hoe milalao an'le sentiment zay le mila tongava milalao an'le sentiment zany le colonel de vitatsika moa zany fivoaran-daraha satria araka nambarantsika hoe raha tsy nafantatra raha tsy nao fangatahana na fampilazana tamin'ny lehibe hoe nahazotodrany lehibe mpife isanambaratongo ao anatin'izao fanavozana ny république hoe armée républicaine nanao le fanambarana de vitatsika hoe ina koa zany fipetraraisina ina fipetranyio raha tsika hoe isanambaratonga menasy ihany tao anatin'ilay fanambarana samy colonel tsika tsy mifankataona ka zay lizy ka zay le tsina satria ao anaty filazana inge misy resaka hoe cosofam misy resaka hoe ohatra zao de inona daholo satria lasa ohatra ny mivoaka miditra zany inge le zavatra resahana le hoe misy fikasana izy ihany no teny hoe anonga-panjakana sy ntsisa inona no idiran'izany rehetrarehetra ny toromaka tamin'ny menareo ny resaka cosofam sy ntsisa de hitatsika eo zany notoyany andrasana hoe inona ny fivoarana satria tsy afaka mihaino feo an-dakiloso tokantsika raha ny sarany tranga aloha zany hoe maly ariva ohatrany hoe novoizina lasa hiteraka orosy panika le izy hoe raiky ty manomboka ty tsy milamina tsony ka zay hoe ny olo-pirenena afaka mandinika sy mijery sy mamakafaka mifotony hoe inona lay zavatra mitranga tsy afaka tsika lay nteneny Brito teo hoe
hoe mora lolovina ihany any anatin'ny resaka hoe fihetsepo na sentiment de tonga de en politika koa zany hoe ikopakafo ary atao mainka efa misy hoe sery any liana de zaran'ny ariambadika ary hoe tena misy zavatra tahaka an'leny na mety efa manipulation miainga avany de mandeha mikopaka tamin'ny maly zao nahita tamin'ny tambajotra tserasera tonga hatrany amin'ny hoe idiony sisy tany de sy nefa misy inona eto Madagasikara manao inona mihinona no mitranga de zay le hoe saraisina amin'ny fotony sy fijery mahitsy hoe inona lay mitranga fa tsy entana misy ataiza tsy hanao fampitana